aiza ho aiza Commune Ambohimanambola aiza ho aiza ny zon'ny tantsaha isitraka ny valikasasarany. Ho ao amin'ny commune Ambohimanambola indray isika atao anatin'ity fanadihadiana ity. 12 kilometatra no halaviran-dalany miala ny renivohitra. Tafiditra ao anatin'ny distrikany Avaradrano izy. 420 kilometatra toradro ny haben'ny commune, mitsinjara ho fokontany folo ny commune. Mizara roa miavaka tsara ny farim-piainan'ny mponina ao Ambohimanambola. Semi-urbaine, semi-rural ny commune Ambohimanambola satria mizara roa miavaka tsara. Misy ny fokontany anakenina izay tena hoe mbola ambanivohitra, miaina amin'ny resaka fambolena sy fiompiana tanteraka. Ary commune anakefatra izay atao hoe efa maro ny mponina ao aminy, miaina aty somary efa ambonivohitra izany dia mivelona amin'ny resaka varotra amin'ireo orinasa mipetraka eto amin'ny commune, dia ihany koa ny miasa ny Antananarivo renivohitra. Misy orinasa miisa eo amin'ny 13 eo izany atao anatin'ny commune Ambohimanambola. Orinasa miandraikitra ny resaka famatsiana jiro Antananarivo, famokarana simenitra, famokarana ny sigara sy ny savony ireny izany. Mahavokatra vary indroa isan-taona ny tanimbary Ambohimanambola. Miantoka ny foto-tsakafon'ny mponina io amin'ny ankapobeny, misy ihany ny ampahany amidy. Iray amin'ny zanaka tantsaha Sendranay Christian, ny ray aman-dreniny no isan'ny nahazo loka avy amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ilay fifananana vokabary tsara tamin'ny taona 2020, niarahana tamin'ny mpiara-miombonantoka tamin'izany fotoana. Nampivoatra ny farim-piainan'izy ireo ny fahazoana iny loka iny. Le tany zany le bebe daholo ny tany papanay sy mamanay. Fa izay efa hatramiana-tany no mikarakara an'ilay izy. Vary daholo izao no mivoly eny. Nafinaritra dia nafinaritra ny fiainanay tamin'izany fotoana izany. Satria mbola teo anilan'ny papanay sy mamanay izany izay tamin'izay zavatra izay. Dia izao izany izay efa hatramiana-tasy isa no ohatran'ny hoe mikarakara an'ilay tanimbary rehetrarehetra nampivelan'ny papa sy mama. Nisy ny nampitomboana dia nisy ny mbona pirinina kely mbo tany amin'ny banky sy ny karazana izany no nanaovanay an'ilay izy. Ny papanay sy mamanay an'ilay izy. Fa tena nafinaritra anay dia nafinaritra anay mihitsy no nazahoana an'ilay faninanana. Efa nodimandry vao tsela izay ny ray aman-dreniny, saingy izy sy ny anabaviny kosa no mbola manohy mamelo maso ny fambolena ny kelezan'ny ray aman-dreniny aina. Olana sedran'ny tantsaha Ambohimanambola, ny famatsiana sy ny fitsinjarana ny rano ho an'ny tanimboly sy ny tanimbary. Vokabary ohatrany tsy dia nanohy zany ny anay tamin'ity satria le orana zany tsy ampy. Dia ny amin'ity moa ny voavolinay zany le vary dia tsy ampy le orana, le barazin-drano. Tsy dia maraka ny anay fa zao tsy tafakatra zany ny rano iny raha tsisy an'iny orana kely iny. Io barazy io zany ny anay zany fanirinay aty mbo hoe zany hoe ho tonga tsara ny rano, mikorodana tsara hoe mba mahazo rano tsara le masomboly vary sy ny karazana. Fa indrindra fa hoe ny ohatrany hoe zany hoe fambolena anana dia ohatrany hoe zany tsy mahazo rano ireny raha ohatra hoe tsisy rano ny dobo. Ankoatra ny fambolem-bary dia anisan'ny mampiavaka an'izany commune Ambohimanambola izany ny fanaovana voly avitra mandavan-taona. Indrindra fa eo amin'ny vokatra chou-fleur izay misy mandritra ny taona mihitsy ao amin'ity commune ity. Sakana ho an'ny fampivoarana ny fiainan'ny tantsaha ny tsy fahampiany ny hoenti-manana. Misedra olana ihany izy ireo amin'izay lafin'ny famokarana izay na famoahana vokatra na ny fidim-bokatra na ny masomboly ampiasain'izy ireo sy ny zezika. Dia izay izany no nahatonga anay teto amin'ny commune tamin'ity fitondrana ity nizara masomboly ho an'ireo fokontany, ho an'ireo vohatra rehetrarehetra izay hoe tena miaina ao anatin'io resaka fambolena io. Ny tety fokontany vitsivitsy izay tao anatin'ny fanadihadiana izay natao tao anatin'ny commune Ambohimanambola. Irapa, raim-pianakaviana iray, miasa sy mivelona amin'ny famokarana legioma.
Dimy mianaka izy ireo no iray trano ary izy no mamelona ny ankohonany amin'ny alalan'io fambolena ataon'io. Manana tany lehibe mahavokatra izy, ahafahany mamboly ireo karazana anana sy legioma rehetra misy. Tsy mijanona ao amin'ny komina Ambohimanambola velively akory ny vokatra, fa mamatsy ireo tsena any amin'ny faritra Tsinanan'ny Nosy avokoa. Isan'ny mpamboly mifandray mivantana amin'ny mpanangom-bokatra any ambanivohitra araka izany i Rapa. Tsy mba afaka mametraka ny vidiny azony tombony anefa izy. Tsy vitan'izay fa mbola tantara be ihany koa vao azo ny ampahany vidin'entana. Indraindray aza tsy misy maka ny entana ka harim-poana. Arakarak'izay tiavan'ny kolektera anazy ny vidiny, izay tiany hanaovana azy zany. Ohatra zao hoe ohatrinona? Ny anana zao ity manodidididina teo amin'ny 400 teo daholo ny kilao. Azahoana tombo ve zay? Ianao zany tsy dia azahoana tombo, vola mihodina fotsiny moa fa fahazarana zany le mamboly. Tsy dia misy tombony intsony azony vidiana daholo ny zezika, fanafody. Ny aina moa fa iny fa fomba manao ny mampiasaina. Indray arakaraka le fanambinan'Andriamanitra dia tsy maintsy mahita hohanina isan'andro foana zany. Tsy mangalatra. Fa nareo ve misy fotoana mba hoe mihinana le vokatra sa hoe ale amidy daholo? Misy fotoana mihinana fotsiny aloha na hoe menan'ny omby fotsiny ke zany raha tsy lafo vola. Mihinan'ny omby, menan'ny kisoa. Aiza ho aiza hoy ianao ny fiantraikan'izay amin'ny fiainana andavanandro ny Rapa sy ny ankohonany? Dia mba etaetanay zany mba tokony hoe hisy mpividy anana mihitsy aty. Mba tsy manotrosa. Satria zao mandefa anan'androany dia afaka tapa-bolana vao raisina ny vola. Dia tonga soamantsara ve nefa le vola? Indraindray tonga aloha, indraindray misangoja raha le ampanina any an-dalana ny camion amin'ny maraina dia fa iny dia fa taraitra. Nay zao 5 mianaka izay. Dia inona aiza ny ahitana vola amin'izay? Tsy maintsy mamorona. Mianatra ve le ankizy sa? Mianatra daholo mbola mianatra. Indray azo ananina ny any amin'ny mpampianatra azo ny tenenina hoe mbola tsy nahazo vola rehefa aloha amin'ny herinandro na amin'ny tapa-bolana indray. Tsy indray mpianakaviana iray iny irery no velotaraina amin'ny faharatsian'ny vidim-bokatra hakan'ny mpanangona azy. Tamin'ny fotoana nandalovanay teny amin'ny komina Ambohimanambola, isan'ny tazanay ny famotoana amin'ny mpanangom-bokatra niaraka tamin'ny entany avy ireto andiana tantsaha ireto. Petsay, poireau, anamamy, ireo ny vokatra teto. Samy mamatotry ny azy, lanjaina isan'isan'ny entana rehefa tonga ny fiara lehibe an'ny mpanangom-bokatra. Iny fehezana iray iny, any ho any amin'ny 20 kilao. Ataovy ny kady tsotsotra raha 300 ariary na 400 ariary no ividianan'ny mpanangom-bokatra ny 1 kilao. Tanàna mbola lavitra miala avy eo anefa no diavina antongotra nitondrana ireo entana ireo. Iray volana sy tapany farafahaingana vao mahazo vokatra azo amidy tahaka izao anana izao, ary 3 volana eo kosa raha legioma hafa. Manginy fotsiny ny vola lany amin'ny zezika, ny fanafody famonoana biby sy ny sisa. Vidim-bokatra aloha tsy dia mahafa-po loatra. Raha ohatra hoe soflera, poireau 3 volana vao miakatra. Raha anatsonga, petsay 2 volana sy tapany. Isan'ny mpanangona ny vokatry ny tantsaha Ambohimanambola i Félix Rasolofson, antsoiny maro amin'ny anarana hoe Radadatoa. Mpamboly ihany koa izy hatramin'izay. Fa nanomboka ny taona 2024 nihitatra tany amin'ny fanangonam-bokatra ihany koa ny asa nataony. Latsaka nebakebany izy manoloana ny zava-misy. Iaraha mahalala ho izy ny fahasairana ny tantsaha, saingy tsy azo odivirana ihany koa ny maso-karena ho an'ny mpanangom-bokatra. Ho faina ny fiara lehibe mitondra ny entana manko. Zay moa zany dia mandanja anany, mpanondrana anana ny tamatesy. Indraindray masitsika ihany le mpamboly nefa ny tena koa mba mpamboly ohatran'ireo. Vidiana amin'ny kilao ohatra zao toy ny anatsongotongo zao vidiana 400. Miampahany aloha izay ampahambola. Azonao atao indray zany mba fampiresaka an'ilay olona ohatr'ohatr' izao maty be reto le entana. Sasany masika hoe alainay mora le izy nefa le dépense ampahandram-patongany koa. Indrindra moa amin'izao hoe andro fahavaratra izao dia tena potika le anana mando be dia loha rehefa tonga any. Le aloha zany tsy dia hoe misy fahatihatoka loatra raha tonga tonga normal any le entana. Raha tonga any tsy dia misy fahatihatoka loatra. Fa rehefa hoe tsy tonga any 3 andro 4 andro an-dalana loha afiriny ianao hanonitra an'iny. Ny olona nefa indraindray tsy manaiky an'izany hoe elany efa naka le entana teo dia normal be, tsy maintsy mena le volan'olona. Eto amin'ny fokontany Andranomanonga indray, ao anatin'ny komina Ambohimanambola hatrany,
no misy ny fitoerana lehibe iray ambohi-piona ny mpanangom-bokatra sy ny tantsaha avy amin'ny komina 4 mifanolo-bodirindrina dia Ambohimanambola, Anjevagara, Masindray ary Akadinandrina. Mitovy avokoa ny olana mahazo ny tantsaha tompony vokatra. Mandeha an kilometatra maro mitaona ny vokatra izy ireo, ho lanjaina eto amin'ny mpanangom-bokatra. Mody miaraka amin'ny ampahany vidin'entana nefa, tsy azo ny ambiny raha tsy afaka herinandro na tapa-bolana. Tsy omendanja mihitsy ny herim-po sy ny avizanan'ny tantsaha mandritra ny fikarakarana ireny entana ireny. Zara raha misy otsim-ponina ny vidin'ny fisasarany. Aiza ho aiza ny fitsinjovana azy ireo?